Andao ry havana iarahantsika mamaky ny perikopantsika androany ao amin'ny Efesianina toko voalohany vakitsika ny 9:3. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Amen. Matetika fanaontsika rehefa mamarana ny taona tahaka izao dia manao tombany isika, mitanisa izay tsara sy izay tsy nety, izay mila harenina ary misaintsaina izay fitahiana voaraintsika nandritry ny taona. Anio dia sarian'ny tompony saintsika isaina ny fitahim-panahy avy aminy. Ambarany Paoly eto hoe izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Hoy Paoly hoe nitahy fa tsy hoe mbola hitahy. Efa raisintsika izay mino zany le fitahiam-panahy. Daontsika mbola hisaotra an'Andriamanitra raintsika ny amin'ny fitahiany rehetra. Ray malalo, misaotra anao zany amin'ny fitahiam-panahy hitahinao izay mino an' Jesosy zanakao. Misaotra anao zay efa tsy fitahiana ara-materialy izay mora loha sy mandalo fotsiny ihany no hitahinao anay, fa fitahiam-panahy maharitra mandrakizay, dia ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra izany. Misaotra anao zay efa mbola tsy ary izao tontolo izao dia efa nifidy anay ianao ary nanangana anay ho zanakao. Misaotra ny amin'izany fitahiam-panahy izany. Misaotra anao zay ray malala ny amin'ny fahasoavanao, anasoavanao maimai-poana anay. Misaotra anao zay ny amin'ny nanavotanao anay tamin'ny fahafatesana sy namelanao ny fahatsoana rehetra, ka afaka manana ny fifaliam-panahy ny voavela eloko izay. Misaotra ray malala ny amin'ny tompo-kasen'ny fanahy masina izay efa santatra ny lovanay mandrakizay any an-danitra. Eny ray malalo, tsy tambina isaina ny fitahiam-panahy hitahinao anay. Misaotra anao zay any amin'izany. Ary mangatak'izay ahoriny marina ny finoana an' Jesosy Kristy zanakao. Ahoriny marina izay hitoetra tsara ao amin'i Jesosy ary isaina mandrakariva ny fitahiam-panahy. Dia tena ho fankalazana, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavanao ny fisianay. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.
andao-draingy iarahantsika mamaky ny ao amin'ny jaona toko 4:20 iarahantsika mamaky ny 2:20 teny efa haintsika tsara. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izao makany amin'ny ray. Amen. Raha ny sainsaina ny fitahim-panahy avy amin'Andriamanitra isika teo ry havana dia izao kosa dia andao isaina ireo asa marobe izay nataon'i Jesosy Kristy fony izy tety an-tany. Sainsaina angeza ny asa marobe izany ary izy tompo no miteny eto hoe isika koa dia irany hanao izany asa izany ary hanao asa lehibe mihoatra noho izany asa. Inonao ve izany ry havana? Sarotra ao amintsika ny hanatanteraka an'izany fa soa ihany fa efa nakany amin'ny ray Jesosy Kristy ary nanome antsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina ihany no ahafahantsika manatanteraka an'izany. Ndaontsika mbola hiary vavaka. Jesosy tomponay io, misainsaina ireo asa nataonao izay ankehitriny, ireo asa maro ny tanterahanao fony ianao tety an-tany. Nitarika ny maro ho amin'ny fibebahana ianao. Nitarika ny maro ino ny filazan-tsaranao ianao. Nanasitrana ny marary ianao ary nampitsangana ny maty. Nandan-tena hatramin'ny fahafatesana ianao tompo ho famonjena anay. Dia rainay ianao noho izany. Ary ankehitriny dia nitenao no manambara hoe irainao izay hanatanteraka an'izany asanao izany. Irainao izay hitarika ny maro amin'ny fibebahana. Irainao izay hitory ny filazan-tsaranao. Atsoinao izay andatena ho famonjena ny hafa. Sarotra aminay ny heritreritra an'izany tompo. Irainao izay hanao asa mihoatra noho izay nataonao. Feno fisalasalana izay tompo, tsy mahatoky izay. Kely finoana izay Jesosy mifona aminao ny amin'izany. Fa ianao kosa no angatanay ampiorina tsara ny finoanay ao aminao mpamonjy. Aoreny tsara ny finoanay ahatoky ny teny izay ambaranao anay. Aoreny tsara ny finoanay mba tsy hiazoazo izay fa ahery hosa anohy ny asa efa natomboka ao Jesosy. Angatanay ny fanahinao masina Jesosy hiasa ameno anay mba ho fantsim-pamonjena ho an'ny hafa izay. Fanahy masina mampianara anay mba tsy ho diso fangataka izay. Ary ianao Jesosy Kristy namarina aminay ny teninao hoe na inona angatanay amin'ny anaranao dia ho ataonao izany ho fankalazana ny ray. Ampioreny izay ahatanteraka izay asa efa nomaninao anay. Ho fankalazana anao mpamonjy malala. Ho fankalazana ny rainao izay any an-danitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Jesosy tompony antsoana manotany iza aiza moiana miondry kely konana ireo miandrana ireo aiza moiana Resuana misitraka tuku Jesosy ao omeko
MPAMONJY Ifukutena kusifana iku Elalam saruchilanana Adimafinua wazamuiana Reseuna zatutuluiza Mahuajelisa wazamuiana Rasuana misichaka tuku Ifukutena kusifana itu Sifanana nuila kuiza wazamuiana nitenana sinifanaina nutaki kuiza wazamuiana Rasuana misichaka tuku Ifukutena kusifana iku Nisanjikyunu iyaruana Nisakabinana wazamuiana Jandifanai nuitantalana Fununa velana wazamuiana Rasuana misichaka tuku Ifukutena kusifana iku Ho azy tombotsika ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana. Amen. Alahady fa 1 ny volana Desambra taona 2024. Alahady manaraka ny Krismasy. Alahady izay natokany Fjkm ho alahady ny sefalana ny sehatra sekoly fanomanana laika. Araka izany dia fandaharana nalaina avy amin'ny Fjkm riavana no arahintsika amin'ity Fotoanan'ny hatretsika ity zao. Amaranantsika ihany koa ny fibanjinana ny tompo amin'ny loha hevitra manao hoe ankalazao ny mpamonjy. Ho amin'ireo rehetra ny riavana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aoka hiaretsangantsika riavana. Nde hidery resa amin'ny voninahitrin'Andriamanitra amin'ny fiarantsika mamaky ny salamo izay voasoratra eo amin'ny fafana. Salamo 117 ny andininy voalohany sy ny andininy hatramin'ny andininy fahaefatra. Salamo 117 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako sy hankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Hankalaza anao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy midera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Amen.
Fjkm Fitiavana Karasuritoko malala Ifantasitrana nahira Iombom-bavakantsika riavana zany tononkiri zany tokoa Andriamanitra ray zanaka ary fanay masino no entinay manatona anao ankehitriny midera sy manandratra ny voninahitrao mankalaza sy midera ny fahalehibiazanao le Andriamanitra tia anay miaro anay namonjy anay ary mamindra fo aminay mandrakariva ka afaka namakivaky ity taona 322 ity zahay ka tratra zao andro farany eny alahady farany amin'ity taona 322 ity mankasitraka anao indrindra izay fa natao azy ireo fifamaofamonjavatra samihafa teo amin'ny fiainanay noho ny amin'ny fahasoavanao tsy mety ritra sy ny indra fonao tsy mety lany ary ny alehibe ny herinao sy ny sandrinao izay nahinjitra ao Andriamanitra ka niaro sy ny tantana anay ianao ny Andriamanitra nanolo-tsaina anay ianao ny Andriamanitra nampahery anay tamin'ny toe-javatra rehetra izay natrehinay misaotra Tompo fa izany no antony indrindra isaoro anay ianao sy hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra le Andriamanitra tsy misy to azy Andriamanitra tsy roa amantany fa Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao hamonjy anay tsirairay avy noho ny amin'ny asan'ny fainanao masina izay mitaona anay mandrakariva sy ilay fanomezana sarobidy ka mahatonga anay tafavoreto ankehitriny izany no mbola hiderahana ianao Andriamanitra sy hanomezana voninahitra ny anaranao koa ankehitriny raisy Tompo ankasitrao zay rehetra tanterahanay mandritra zao fotoana izao mba ho voninahitra ny anaranao rery ihany izany no tonim-bavaka mipolotra eo ambavanay ankehitriny raiso re fa vokatry ny molotra manaiky ny anaranao Andriamanitra zany satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay ty sy namonjy anay misaotra ray io amen mahazo toerana ianareo ry havana aoka hitsangana ny ankizy ny tanora rehetra zao ry havana hiranira voalahatra fa tonga amin'ny fotoana anjara tenin'Andriamanitra ho azy ireo sika zao
hivavaka isika. Endre ny fifalianay tompo, fa tsy avilanao diso anjara tokoa izahay ankizy sy tanora amin'ny teninao, ilay hitezanao anay, hanabeazanao anay, hamitsianao anay amin'ny jeritra mety ho fahadisoanay koa. Koa mitenena ary ankehitriny fa vonintohaino izahay ankizy tanora amin'ny anaranao Jesoa no ivavahanay toy izany. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ny filazantsara araka ny jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy faefatra ambin'ny folo no anjara ten'Andriamanitra ho antsika ankizy sy tanora amin'ny ety anio ety. Filazantsara araka ny jaona toko faefatra ambin'ny folo, andininy faefatra ambin'ny folo. Rehefa irantsika mahita dia vakina amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aza mba manao tahaka ity lehilahy anankiray ity ankizy sy tanora. Izy dia mpamivavaka ihany. Tia mitsapatsapa, tsy tena miorina amin'ny finoana, nefa dia mamaky soratra masina koa. Eo andrefany tranony eo dia misy tampitendrombohitra lehibe goavana, ary indraindray dia manembatsemba anazy mihitsy ity tendrombohitra ity, satria voadi fery andrefany ireo fotsiny masoandro milina ireo dia efa manomboka maloka sy malaky maizina ao amin'ny tanànandry zareo ao. Dia namaky soratra masina izy indray mandeha ke nahita an'izao hoe nazovo no manana finoana tahaka ny voatsinampy, ka hiteny amin'ny tendrombohitra ozy izy, ho Jesoa mianjerany an-dranomasina, dia ho toy izany. Dia tsy nino izy, dia nifanisy tamin'izany indrindra nefa ny Toriteny nataon'ny pastera tamin'ny indray alahady io, ary nanohy hatrany izy ny famakiny soratra masina fanaony. Dia tonga teto amin'ity jaona toko faefatra ambin'ny folo, andiny faefatra ambin'ny folo ty hoe: raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Dia hozy izy hoe: ay moa izany atao amin'ny anaran'i Jesoa ilay vavaka. Nefa hozy izy tao anatin'ny sainy hoe: izany ve dia ho possible? Izany ve dia ho tanteraka? Izany ve dia ho toa? Dia nanandrana ihany izy. Rehefa tonga tany an-trano izy, nanandrana izy, fampiresaka tamin'ny vady aman-janany. Jereo tsara ozy izy rankizy, fa hangataka amin'ny anaran'i Jesoa mba hialany io tampitendrombohitra be io eo andrefa-trano io, dia tsy ho hitantsika intsony io. Dia niary tory izy nivavaka, nangataka tamin'Andriamanitra, nivavaka. Ho hitantsika eo izany ozy izy ao anatin'ny eritreriny, ao anatin'ny fony ao. Tonga ary ny maraina, nivahany ny varavarakely, jereny ny tampitendrombohitra mbola eo ihany. Zao ilay fanampoisiko izy. Ny fangatahana zavatra amin'ny anaran'i Jesoa dia arahina finoana, ny fieverana fa i Jesoa dia mahefa sy mahavita izay zavatra irintsika sy iorenany fontsika marina tokoa. Kanefa koa tsy izay zavatra mety heverin'ny saintsika sy angatahintsika fotsiny, fa izay zavatra fantany sy heveriny fa mahasoa ny fiainantsika. Fa raha taty tokoa moa, raha toa ka nalain'Andriamanitra io tampitendrombohitra io, ka tsy ho moramora
ny rivotra sy ny orohorotany ka nahatongany zany fifindrana tendrombohitra zany satria raha hambata tendrombohitra Andriamanitra ka hamindra azy ho any amin'ny ranomasina dia tsy maintsy misy rivotra mifofofo mitsoky zany ary orohorotany ka dia hamafy be ny rivotra kana hoe ary ny orohorotany dia handeha mafy tokoa ka hampitresaka sy handrodana ny trano fonenan'izy ireo. Koa raha mangataka zavatra amin'ny anaran'i Jesoa dia izay zavatra sitraky ny fony sy heverintsika araka izay mahasoantsika no angatao amin'i Jesoa. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao tokoa izahay fa ianao dia mampianatra anay hangataka ny zavatra araka ny sitraponao sy izay araka ny finoanay ary mifanaraka amin'ny fifandraisanay marina aminao. Tompo, ampio ary ampianary tokoa izahay amin'ny fiainako avy ny rehetra hiaina amin'ny finoana marina dia ny finoana ifamatotra sy ifandray aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay irery ihany no ivavahanay toy izany. Amen. Iombom-bavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay io, dia raha saotra no atolotra ianao fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola afaka mamaky sy mihaino ny teninao zahay amin'izao maraina izao. Ny fanahinao masina no angatahinay hitaridalana ny mpamaky ny teny mba hazava ny teny izay vakiana. Anendry ihany koa ny lehilahy mpanomponao izay hitondra ny hafatra ka ny sitraponao irery ihany no ambarany. Ary anokatra amin'ny masom-panahinay mba ho mpiaino mpankatony teny izahay ka hitombonay amin'ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra ny anaranao tompo mpamonjy anay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Araka ny mahazatra antsika eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana dia ny Baiboly JM no hamakiana ny teny isaky ny Alahady farany amin'ny volana ho fampatsiahivana ny atom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Iaraka hamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Isaia toko 220 andininy 120 ka hatramin'ny 150. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tompo, manandra-tahana andrahona ianao kanefa
tsy aoan'ireo olon-dratsakory aoko menatra izy raha mahita ny zotom-ponao iaro ny vahoakanao eny aoka andevina azy ny afo izay natokanao ho an'ny fahavalinao tompo ianao no manome anay ny fiadanana ary ianao ihany koa no mahatomombana ho anay ny asa rehetra nataonay ry tompo Andriamanitra io tompo maro nefa notomponay talohanao nefa ny anaranao ihany satrinay ho tsaroana ny maty tsy ho velona intsony ary matotoa tsy hitsangana koa fa efa nirotsaka andringana azy ianao ka nolevoninao mba ny fahatsiarovana azy tompo nampitombonao ny firenenay ary izany nahazonao voninahitra eny nampitombonao ny firenenay ka nitarinao alalaka avokoa ny sisy taniny ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny jaona toko 7:10 andininy 12:10 ka hatramin'ny 7:10 ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko 1 andininy 1 ka hatramin'ny 9 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo lazaiko marina dia marina aminareo fa izay mino ahy dia hanao ny asa ataoko ihany koa ary hanao asa lehibe noho izany aza izy satria makany amin'iray aho ary na inona angatahinareo noho ny anarako dia ataoko izany mba hazon'ny ray voninahitra eo amin'ny zanaka raha noho ny anarako no nangatahinareo zavatra amiko dia ataoko izany avy amiko Paoly ity taratasy ity dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy anareo aty Efeso ao dia ianareo vahoakan'Andriamanitra sady mpiny tafaray amin'ny Kristy Jesosy ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ny fitahian'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy ankalazaina ane ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy Tompontsika fa nitayantsika Andriamanitra tamin'ny fitahiana rehetra araka ny fanahy masina ka nataony miray amin'ny Kristy isika sady tonga ponina any an-danitra tsy mbola nahary ny tontolo izy dia efa nifidy antsika iray amin'ny Kristy ka ho masina sady tsy hisy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra isika noho ny fitiavany antsika dia natokan'Andriamanitra isika mba ho azy mba ho tonga zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa izany no safidiny sitrapony hiderantsika n'Andriamanitra ny fahasoavana mamirapiratra izay nomeny antsika maimai-poana ao amin'ilay zanany malalany amen. Yeah.
ho amintsika rehetra ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady farany amin'ny taona ary andro farany koa amin'ity taona 2024 ity ny alahady anio 30 Desambra ary dia miarabantsika araka izany tonga amin'ity fetrandro ny taona 2024 ity nefa koa tsy aro sahady fa tsy voafetra ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny jaona toko fa 4 andininy fa 2 sy ny fa 3 ireo no andin-tsoratra masina hiarahantsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao ary dia ny fanahy masina efa nomeny ampamizara ho antsika tsiraray avy hitarika antsika indray ampahita ny sitrapony ao anatin'izao toriteny izao. Teboka farany amin'ny fiarahan'i Jesosy sy ny mpianatra no mivoatra eto amin'ity toko fa 4 ity. Ny dinidinika izay nataon'i Jesosy mialoha ny hialany eto amin'izao tontolo izao. Toko fa 4 hatrany amin'ny toko fa 7 izay vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra. Fa teboka farany anlorany ny fanilo na amindrany raharaha amin'ireo mpianatra sady anomezany fanantenana. Fampanantenana rososina no hitantsika atao amin'izao andin-tsoratra masina izao ry havana. Voalohany fampanantenana fahombiazana amin'ny asa izay anirahana ny apôstôly ary ny faharoa dia fanomezana, fampanantenana fanomezana. Fampanantenana fahombiazana eo amin'ny 12 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay minoa ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'ny iray. Hanao asa lehibe noho izay efa vitan'i Jesosy ny mpino ny apôstôly izay itenenany mivantana eto. Mandova asa avy amin'ny Jesosy ry havana ny apôstôly ny fiangonana mandraka ankehitriny. Ny asa izy ary ny asa izay nataony dia ny kendreny indrindra ny mba azahoan'ny olona famonjena. Nampianatra izy ary ny fampianarana izay nentiny dia nataony indrindra mba hinon'ny olona ny tenany Jesosy Kristy ilay mpamonjy. Ary izany koa mbola anirana ny fiangonana nanomboka teo amin'ny apôstôly ka mandraka ankehitriny. Hiasa ny apôstôly mba hitondra famonjena, hitory ny famonjena ho an'ny vahoaka ho an'izao tontolo izao hatrany amin'ny farany tany. Miasa ny fiangonana mandraka ankehitriny mba hahatonga finoana ao amin'ny olona ary andraisan'izy ireny famonjena. Tena betsaka ny fampianarana nataon'i Jesosy raha tambatra ny filazana sy fanitsanany ireny ao amin'ny filazantsara 4 dia tsy hitantsika ho isaina. Betsaka ny fahagagana nataon'i Jesosy ary mbola nanao mihoatra lavitra noho izany ny apôstôly. Raha ho tanisaina ohatra santionany araka ny asan'ny apôstôly ny fahagagana nataony ny apôstôly nanomboka teo amin'izany toriteny voalohany nataon'i Petera nahateraka fibebahana olona mihoatra ny 3,000 tsy omby 3,000. Vokatry ny toriteny dia marina tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany ny filazana hoe anao asa lehibe noho izany azy izy. Ny toriteny indray mandeha voalohany vao nilatsaka ny fanahy masina indreo mihoatra ny 3,000 no nibebaka ka natao batiza. Fa mikasika ny asan'ny Petera ihany eo amin'ny asan'ny apôstôly dia nanasitrana koa izy izany lehilahy atao hoe Enea ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 5 nalemina nandritra ny 7 taona
fa natsanga ny Petera ao amin'ny toko fahatelo dia natsanga ny Petera ilay malemy teo ampangatahana amin'ny vavahadiny tsara endrika. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy ihany nanangana ny Petera tamin'ny maty any Tabita na i Dorcas. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia nanao asa lehibe koa Filipo ka nahatonga tandapa Etiopiana olo-mpanjakana ambony ho amin'ny fibebahana sy nanatanterahana batisy. Paoly apôstôly nanomboka tao Jerosalema ka hatrany Roma ao amin'ny toko fahasivy hatramin'ny toko fahavalo amby roapolo asan'ny apôstôly dia asa misiona lehibe lavitrezaka amin'ireo 10 misionera anankitelo nataony no nitodi-sain'izany Paoly zany voarakitra ao amin'ny soratra masina. Fa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana raha tsy ilaza ny fiainan'ny fiangonana Fjkm ihany isika maro nefa nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sampana fifoazana ao amin'ny fanompony ny mpiandry tsy vitsy ireo afaka mijoro vavolombelona tamin'ny famanginana tao ranarary tamin'ny fampandraisana izay niazakazahan'ny fiangonana na ny fampianana izay nikelezanay indreo mpanompon'Andriamanitra tonga tamin'ny finoana ary nahita zava-mahagaga teo amin'ny fiainany. Izany lay fahamarinan'ny teny hombany Jesoa fampanantenana fahombiazana hoe anao asa lehibe noho izany azy izy. Ry havana malala, rehefa mandeha ny fiainan'ny fiangonana tonga ny amin'ny faraparan'ny taona ka manapaka tetikasa na tetiboly vao tamin'ny herina sika nanapaka tetiboly dia misy ny fenorisim-posahady sy fanantenanany hoe andeha isika izany ireo no androsotsika amin'ny taona manaraka. Misy kosa mieritreritra hoe inona ihany ty fiangonana mahita atao lavity mamorona asa tsy misy farany. Misy mieritreritra hoe miasa ny fiangonana fa tsy hita izay vokatry ny asany. Miamtombo azy ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao. Fa misy koa mitokantrano kristiana na kristiana tsirairay miravoravo tanana ka mieritreritra tsy havita n'inona intsony na hijoro vavolombelona fahazato faharivo eo ary ianao any amin'ny toerana misy anao, any amin'ny tokantranonao, any amin'ny toeram-piasana, any am-pianarana. Efa donto ny sain'ny fiarahamonina. Fa eo anatrehan'izany ry havana, teboka toa mamarana ny herin'ny fiangonana arak'izay fieritreretan'ny fiangonana azy, amin'izay eritreretan'ny kristianina sasany azy, amin'izany indrindra isika tao anatiny ity 30 Desambra ity no ilazana fampanantenana fahombiazana ndeha hiasa ho amin'ny taona ho avy ka handray ny fahamarinan'ny teny tompo hoe hanao asa lehibe noho izany azy izy. Ny asa ataoko no ataony koa, anao asa lehibe noho izany azy izy. Ianao kristianina, isika fiangonana, na ato anatin'ny fiangonana na ny ivelan'ny fiangonana, tsarovo ny tenin'ny tompo hoe izay mino aho ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'ny ray. Lasa i Jesoa Kristy niverina any amin'Andriamanitra ray fa manohy ny asany kosa isika mandra-piaviny. Ndeha hiasa nampanantena fahombiazana i Jesoa Kristy, asa lehibe no vitantsika. Hoy ny soratra masina izay teny mbola hivelomantsika mamaraparana ny tao-piasana 4 ho an'ny Fjkm. Miorena tsara, aza miova, maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ikely aina fatratra tokoa isika tsy hitandro asasarana na vola mankareny ho amin'ny fitoriana ny filazantsara satria mampanantena fahombiazana asa lehibe no izay vitany tetỳ anivon'izao tontolo izao i Jesoa Kristy. Fa ny andiny ny 7 dia fampanantenana fanomezana. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo. Ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba ankalazana ny ray
eo amin'ny zanaka. Amin'izany tenin'i Jesosy zany dia azontsika eritreretina ambarany hoe miankidoha amin'ny Jesosy isika ray zay mangataka amin'ny anarako. Ny faharoa mifamatotra sy mifaningotra amin'ny Jesosy ny fiainantsika. Tsy afaka miala amin'ny fiainan'i Jesosy ny fiainantsika, amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainako sy ny fiainanao. Ary ny fahatelo izay entina amintsika eto dia ny hoe mandray atanana ny fangatahana ataontsika i Jesosy. Ny teny hoe ataoko izany dia midika hoe raisiko an-tanana ilay fangatahanareo, toy ny olona anankiray izay manana tombo mipahasoavana manokana eo anatrehany manam-pahefana afaka hanome zavatra, dia miteny amin'ny namany na miteny amin'ny sakaizany hoe ento aty ilay fangatahana fa entiko an-tanana any amin'ilay manam-pahefana hanome. Izay ny hevitry ny hoe hataoko izany, raisiko an-tanana ny fangatahanareo ary entiko ao amin'Andriamanitra. Fa ny heviny faharoa koa dia ny hoe tanterahiko ny fangatahanareo. Teny fampanantenana ho an'ny apôstôly amin'ny fampielezana ny filazantsara. Ino no angatahinareo? Ahatotoza ny fampielezana ny filazantsara, fa raisiko an-tanana ny fangatahana, tanterahako ny fangatahana. Fa marina amintsika kristiana rehetra koa izany ry havana, izay manohy ny asa sy ampirisihana hiasa araka ny voalaza teo. Inona no angatahintsika amin'ny tompo mba havitana ny asan'Andriamanitra? Manomboka eo amin'ny toko 4:10 hatrany amin'ny toko 9:10 dia averimberiny Jesosy mandrakariva izany teny izany. Inona angatahinareo? Eo amin'ny toko 10:17 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ny andininy 9:10. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handese amo ary mba haretany vokatrareo mba homeny ny ray anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona. Ary ao amin'ny toko 9:20 andininy 7:20 dia hoy ny soratra masina: ary amin'izany androany dia tsy anontany ahy na inona ianareo, lazaiko aminareo marina tokoa fa na inona angatahnareo amin'ny ray dia homena anareo amin'ny anarako izany. Fampanantenana, fanomezana, vary ny vavaka ataon'ny apôstôly, ataon'ny fiangonana ho amin'ny fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara. Ary io rehefa mamaky ny Jaona toko 4:20 isika, raha tsy hijery afa-tsy ny andininy 10:20 izay manaraka akaikeo, dia tena ny fanomezana ny fanahy masina no ambarany Jesosy. Angatao ny fanahy masina ho fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara, ho fahombiazan'ny asan'Andriamanitra, fanome an'izany i Jesosy. Dia ry havana ho jerentsika kely ny Luka toko 1:10 andininy 1:10 hatramin'ny 7:20. Ilazana tokoa fa ny fanahy masina no ambarany Jesosy ny amin'izany hoe raha mangataka isika dia homeny. Luka toko 1:10 ny andininy 1:10 hatramin'ny 7:20. Ndeha isika rehetra raha maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa iza moa aminareo izay iray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary angatahany azan-drano no hanome azy menarana ho solony azan-drano, ary angatahany atody no hanome azy maingo. Ko raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainky avany ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Tsy mainky avany ray izay ny an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ao amin'ny Jakoba toko 1:5, raha misy tsy manana fahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra manome malalaka sady tsy mandatsy. Fa ao amin'ny Jakoba toko 4 ihany anamafy ny 10 minitra nentin'ny mpiara-miasa teo, misy zavatra tsy ho azontsika mihitsy. Ny ambarany Jakoba toko 4:7 dia ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo: mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka
mba olana inareo amin'ny filanareo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mangataka isika ary asain'ny tompo mangataka malalaka. Amin'izao andro 1 Desambra izao, inona reny mba eritreretinao angatahana amin'ny Jesoa ho tafita sony rahampitso taona 420 dia ninona? Misy mety eritreritra hoe mba mangataka asa amin'izay Jesoa, na mangataka vady amin'izay Jesoa mba efa mandroso ny taona, na mba mangataka ny fahasalamana Jesoa efa ela ny aretako fanaintainany. Tsisy ratsy zany ary tsy diso isika fa tenin'ny tompo hoe ninina angatahanareo saingy sahoadino hangataka isika ho amin'ny fahombiazany fitoriana ny filazantsara, dia angataka indrindra ny fanahy masina, lay fanomezana tsy hain'izao tontolo izao omenantsika. Angataka indrindra ny fanahy masina hoenti mamakivaky indray ny asa ampanaoviny Jesoa atsika ary ananantsika fifaliana mandritra ny taona mbola hifandimby. Raha ireo soratra masina roa ireo manoloanantsika tamin'ity anio ity no asaina ifidiananao, dia iza amitianao? Lay fanomezana fahombiazana anao asa lehibe sa lay hoe fanomezana valim-bavaka? Mety tonga dia any amin'ilay toko 17 mangataka dia omena azo valim-bavaka, fa tsy misy mihitsy ikiry hoe ao amin'ilay toko 19 mba hiasa ho an'ny tompo fa matotra nefa ireo andin-tsoratra masindreo ry havana. Ny fahafahantsika miasa ary anao asa lehibe noho izay nataon'ny tompo dia ny fanomezan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesoa Kristy, ny fanahy masina fanomezana tsy hain'izao tontolo izao omenantsika. Ampifamatory azavela anday irery ireo andin-tsoratra masindreo, ndeha isika andray fampanantenana ety ampamaranana ny taona, fampanantenana fahombiazana ho an'ny asan'ny fiangonana, fampanantenana fanomezana ny fanahy masina ahazona manao ny asan'Andriamanitra. Dia ivelomantsika izany teny izany, angataka isika mba azo hiasa anao asa lehibe mihoatra nohizay vitan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina izay omeny ao amin'i Jesoa Kristy. Mandihana ry havana hamakivaky izao 1 Desambra izao, isaintsaina izay mbola asa ataontsika amin'ny taona maro hifandimby ary atoko fa manomeny tompo ampimizara ny fanahy masina. Amen. Imbombavaka sika ry havana. Andriamanitro, misaotranao izahay noho ny amin'ny teny izay nampilazainao ny mpanomponao. Ianao Jesoa Kristy, nanao teny fampanantenana ho anay mba ho amin'ny fahombiazana ny asanao, ary indrindra ho amin'ny fanasoavana anay koa. Mahatsiaro anefa izay Jesoa, fa mandrakariva rehefa mitondra ny fanarinay sy ny tahitaam-ponay eo anatrehanao izahay, dia tsy mba mihevitra akory izay entina hanatanteraka ny asanao, tsy mba mihevitra akory izay herety miatrika ny asa fitoriana ny filazantsara, koa mifona aminao izahay, fa mandrakariva ny fangatahanay, ny akabeazan'izay rehetra hita hitam-ponay sy mibahana ao anatin'ny fonay, dia ny filanay andavanandro, fa tsy mba mihevitra akory izay rehetra mety ho fahombiazany asanao. Eny mazany izahay difotra ao anatin'ny olana maro samihafa sy ny fiaratsiny ny fiarahamonina misy anay, ka tsy mahatakatra akory fa ianao Andriamanitra mbola maniry sy mikasa indrindra ny hitaonany maro ao amin'ny fanjakanao. Tompo, ampianaro izahay ahy angataka aminao. Meo anay ny fanahy masina, meo anay ny fahendrena,
dia le fahendrena avy aminao Andriamanitra. Haizanay miasa araka ny sitraponao, hanananay fahombiazana eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Koa izay rehetra heverinao fa mahasoanay, mba handrosoanay amin'ny fanoloran-tena marina ho anao, izany no irinay ankehitriny. Koa diovy izay Tompo, hamarino sy hamasino, mba homendrika ny asa sy ny antso izay efa nantsoanao sy nanendrena ho anay tsirairay avy amin'ny sehatra samihafa, ka mba hahatonga anay ho vavolombelonao marina tokoa. Fa Andriamanitra tia anay ianao, Andriamanitra maniry ny ara-miasa aminay ianao, Andriamanitra mendrika ny hoterena sy membroninahitra ary zany asanao zany no tianao hanehoana ny voninahitrao. Koa te feo sy amboary izay, mba ho ampirefy sy ampilanja eo anoloan'ny fiavianao rahatr' izay, ka hatanteraka sy hahefa ny asa izay niantsoana ho anay tsirairay avy. Matoky sy mino izay, fa zany vavaka izany dia ho valianao Andriamanitra satria tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ravana malala aoka hitsangana ny fiangonana ankehitriny, handray ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo. Voasoratra hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa, fa ndra ho isy irehare, fa asa ny isika voaforona tao amin'i Jesosy Kristy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ambara riavana fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika midy raha azy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahy.
voavela eloko ariavana dia sahy manambara ny finontrin'Andriamanitra sy ny fiangonana ko andeha iompamampanantsika hanambara ny finoantsika amin'ny alan'ny apôstôlika izay resantsika ny fiangonana manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesoa Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijalra nanapaka i Ponty Pilato nohomboana tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any miavy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen.
ry Andriamanitra rainay io ray mpiahanay no noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao ilay tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao indray izahay amin'ity fotoana ity fa afaka mitanila eto am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao. Hitanila eto tongotrao Andriamanitra rainay hitondra ny etahetam-ponay ny fanarinay eny izay rehetra mety mitambesatra aminay koa aza mba hatonga anay ananay hery hiatrehana ny taona vaovao. Tompo, mifarana tokoa ny taona ankehitriny, maro taminay nandalo toe zavatra sarotra sy nanahirana, ary indraindray dia mitambesatra ao am-ponay reny, indrindra eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Mahatsiaro mandrakarivo izay, hitanao miariary loatra ny fidangan'ny vidim-piainana. Hitanao miariary loatra ny fantrano ny mpiray tanindrazana aminay maro anisy. Andriamanitra, Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ianao. Aminao no hitalaonay. Satria efa tianao i Madagasikara, tianao ny malagasy rehetra, ka tsy mba nataonao diso anjara tamin'ny filazantsara ny fahasoavana, filazantsara ny famonjena. Mba tena hisitraka izany tokoa ny malagasy rehetra. Ianao Andriamanitra no handray an-tanana ny toe-karena ity firenena ity. Ianao Andriamanitra no handray an-tanana ny sosialy ny vahoaka malagasy rehetra. Ianao Andriamanitra no handray an-tanana ny fiarovana ny firenenay, ny mpiray tanindrazana aminay. Andriamanitra, ianao no hanakaranay, hanandratanay ny sentom-bavakay. Tsisy miafina aminao fa miamahantra ny firenenay, ka vangio amin'ny fahasoavana sy ny fitahianao Andriamanitra. Tolosaina ny mpitondra sanambaratonga ny rehetra, santsokajany fahefana mpanatanteraka, ny fahefana mpanao-lalàna dia ny fahefana mpitsara. Mba vangio amin'ny fahasoavana ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny reny tsirairay avy, ka mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny, indrindra amin'izao taona vaovao mitsidika izao, dia ho taom-pahasoavana sy ho taom-pitahiana, ho taom-pahombiazana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, hiaina ny fiainam-baovao, ka ho arovana ho an'ny Madagasikara. Mivavaka izahay Tompo ho an'ny fiangonana, ny kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao, mba ho tonga fiangonana ho fanasina sy ho fahazavana tokoa eo tao anivon'ity izao tontolo izao anjakan'ny aizina sy ny faharatsiana. Tompo, arovy amin'ny lalam-pitaka sy ny hevi-diso rehetra izay mitaona ho any amin'ny fahaverezana. Mandroso ny fotoana Tompo, ko ankehitriny eto amin'ny firenenay dia nametrahanao Jesosy Kristy ny Fjkm dia ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mivavaka izay ho an'ireo mpanomponao dia ny mpitandrina rehetra ao anatin'izany fiangonanao izany. Manomboka amin'ireo mpiandraikitra foibe izay tarihan'ny mpitandrina ny Dr. Miarisoa, ireo mpiandraikitra foibe samihafa, ary ireo mpitandrina mitondra sy modam-paritany manerana an'izao tontolo izao sy manerana ity nosonay ity koa aza. Tompo, tolory fahendrena sy fahaiza-manao reny ny mpanomponao reny, ary tolory fanahy ny fahasahiana, fanahy ny fahendrena avy aminao, ary tahirizo amin'ny fahasoavanao ka hanana finoana hatrany hiatrehana ny asa fanompoana izay ny antsonao tsirairay. Mivavaka izay ho an'ireo mpitandrina rehetra mitondra fitandremana, ary tsy ny mitondra fitandremana ihany fa ireo mpitandrina evanjelistra any amin'ny toerana sarotra. Mivavaka izay Andriamanitra ho an'ireo mpanomponao tsirairay avy ireny, mba homenao izay rehetra ilainy hifalian'ny fombo sy ny fanahiny, hijoroany ho vavolombelona fa ninona toe-javatra sarotra sy hatrehany,
dia eo ianao Andriamanitra momba sy miantsy tsirairay avy indrindra amin'izao akatoko ny farany taona izao. Mivavaka izay ho an'ity fitandremana ity, ao ireo tetikandro tetikasa samihafa apetraka eo am-pelatananao, tolory hery saina sy fahendrena ireo tompon'andraikitra samihafa izay nantsonao anatanteraka izany eo ambany fitarihan'ny mpanompovavinao dia ny mpitandrina Andrianomanana Miarisoa. Mametraka izany asa izany eo am-pelatananao, aoka ho arovanao ny mpanomponao mba amin'ny ankonany rehetra, tahirizo mba amin'ny fahasoavanao hatrany izy. Mivavaka izay Tompo ho an'ny kristianina rehetra. Ao Jesosy ireo namoy havatina, sarakolona irery, mafy ny alahelo, mitanondrika ny loha, mirotsaka ny ranomaso, satria mafy aminay olombelona ny fisarahana manaina. Indrindra amin'izao akatoko ny farany taona izao, Jesosy mivavaka aminao izahay, mba omeo ny fanahy ny fampahirezany ireny mpanomponao ireny, ireny havana ireny. Aoka Tompo, ianao nakombrona ny fery vokatry ny fisarahana, ka apitraka ny loha mitanondrika sy hamafa ny ranomaso, hanana ny fanantenana indray, fa tsy mifarana eo amin'ny fahafatesana ny fiainanay. Ho avy ny andro araka ny teninao, dia mbola iona amin'ilay toerana iray, izay fanomaninao izahay mpanomponao tsirairay avy. Mivavaka izay Jesosy ho an'ny kristianina rehetra izay miatrika ady sarotra sy olana saribahana. Tompo, vangio ny tsirairay avy, raiso an-tanany ireny olana ireny. Mety olana ara-pitsarana, mety olana ara-bola koa aza, trosa tsy voefa. Andriamanitra azonay anteherana ianao, ary inonay koa fa azonao anteherana izahay. Koa mitalao aminao aseho ny voninahitra ao amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Mahay ny zavatra rehetra ianao. Koa izany no hitalaonay sy angatanay aminao, mba hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainany isam-baravarana Tompo, hanana ny tsirairay avy fifaliana amin'izao akatoko ny farany taona izao, ka hitsena ny taona vaovao 2024 amin'ny fanantenana vaovao indray noho ny aminao Jesosy Kristy, ilay finoana sy fanantenana omen'Andriamanitra rainay ary fitiavana mandrakizay ho anay. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo izay marary rehetra, na aiza toerana misy azy, na ny amin'ny tobim-pahasalamana, na ny amin'ny tobim-pifoazana ihany koa, mety ho any an-trano, mety ho any an-dalana, nefa mety tonga eto ihany efa marisarisa. Tompo, aoka mba nananjara fahasitranana avy amin'ny diakapoka ny entra taminao izahay tsirairay avy, ianao no efa nitondra ny aretinay, ka mba raiso ny aretina rehetra izay mahazo ny olonao Andriamanitra. Ianao no akasika ny loharanona aretin'ny tsirairay avy, ka hitondra fanasitranana ho an'ny tsirairay. Izany no sentim-bavakay, tonononay eto anatrehanao Andriamanitra, ko mba valio re, fa tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Izy raha teo ilay fanampianatra ny mivavaka manao hoe, rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any ny sitraponao hoe ty an-tany tahaka ny any an-danitra, meo anay ny uniana sahazo ao anay, ary mamelana elokay, tahaka namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafahana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitrinsika dia tonga eo amin'ny famaranana izao fandraisan-tanana ny mpitandrina izao, koa asaina mpitiavana ny komity rehetra, ny buron komity mba ilahatra ety. Sady solotenan'ny sampany ireo no solotenan'ny mpandray fanasan'ny tompo, izay no anasana azy ireo hijoro ety manodidina ty latabatra ity. Asaina mpitiavana any koa i pasteur mivady mba hiroso ety tompoka. Amin'ny anaran'ny tompo, fa asantsika voaforona tao Kristy anao asa tsara. Riavana milalao ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra lehibetsika tojo amin'izao fotoam-pamaranana ny fankalazana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fandraisan-tanana ny mpitandrina izao. Koa isaorana indrindra isika rehetra mpianakavy finoana nanao izay vitantsika tamin'ny mpitiavana. Araka ny fanarahantsika moa tao anatin'ny ankatoky ny fandraisana tamin'ny fotoana izay nanapahantsika izany
dia izay fontsika sy voavorintsika tamin'ny mpitiavana no atolotra azy ankehitriny. Koa misaotra antsika rehetra mpianakavy finoana, misaotra antsika komity rehetra niara-misa lahy tamin'ny famorina reny vokatra avy amin'ny mpianakavy finoana reny. Ary indrindra misaotra ny mpitandrina mivady ihany koa izay nanaika anatantarantsika izao lanonana fanomezana voninahitran'Andriamanitra sy fanomezana ho azy izao. Dia ambara amintsika mpabe maso ary tompo ny vokatra azo nandritra izay fotoana naharitra izay. Ny vola voangotsika ka atolontsika ny mpitandrina izay voavorintsika tamin'ny mpitiavana dia nahatratra 44 millions 463 975 ariary. 44 millions 463 975 ariary. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izao dia misy komité anankiray mitondra-bavaka. Iara hitsangana isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, ndreto izay asan'ny tananao, noforoninao anao asa tsara tokoa, misaotra anao izay Andriamanitra, fa tonga amin'izao fotoana famaranana sy fanolorana ny vokatry ny asa tsara izay nataonay teo ambany fanatrehanao. Misaotra ray eo tamin'ny fitarianao anay fiangonana iray manontolo ka tanterakay ankehitr'io izay izao fandraisan-tanana ny mpitandrina Andrianomanana Miarisoa mianakavy izao. Izany dia ho voninahitrao irery ihany Jesosy Kristy tomponay. Ankehitriny ary izahay tompo dia mitondram-bavaka ny mpitandrina Andrianomanana Miarisoa mianakavy. Ianao Jesosy Kristy tompo izay nifidy azy no hitarika azy amin'ny tsara rehetra, mangataka aminao izahay omeo fahasalamana feno izy ireo, omeo fo feno fifaliana ihany koa mba ho tanteraka ny fanompony anao. Ankehitriny koa tompo dia rakofy ny fanainao masina mandrakariva izy ireo. Izahay fiangonana iray manontolo, izahay mpianakavin'ny finoana Jesosy Kristy, dia tario mba ho saina iray sy vava iray miaraka amin'ny mpitandrina no entinay manompo anao, fa izany no sitrakao. Dia tazony amin'ny tady mazaka ny fitiavanao ary izahay tsirairay avy reto, ary tehirizo ao aminao ary mino somatoky izay tompo fa momba ny fiangonanao mandrakariva ianao, ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izany ny vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana. Misaotra ray eo. Amen. Afaka mipetraka isika. Ry havana malala voalohany dia fisaorana ny tompo noho ny zavatra rehetra izay nitariany antsika nandritra ity taona 2024 ity, indrindra mikasika ny asa fandraisan-tanana ny mpitandrina. Raha ny safidiko dia mpiara-miasa anankiray mpitandrina no isolo tena nay anao fisaorana, kanefa moa ny alatsiny izy ny amin'ny tsy fahatongavany amin'ity fotoana ity dia mombako tsy mahazaka izy ity ry havana. Misaotra an'Andriamanitra no ny fahavitan'izao ezaka izao, fa tsarona tokoa ny fiainantsika fiangonana ny soratra masina ny amin'ny hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Ary dia mankasitraka ry havana, misaotra ny amin'ny fitariana nataon'ny baraon'ny komity sy anareo mpikambana ao anatin'ny komity, heverina fa mahasolo tenan'ny fiangonana sy ireo ratsa mangaika rehetra herivelona eto amin'ny fiangonana. Misaotra fa tsy nitaraitana miepaka ianareo, feno vavaka ianareo,
ary niezaka na dia malemy azy hitarika izao fiangonana izao atotsana ny asa hatramin'ity daty ny 30 Desambra ity fa mankasitraka koa ny isanambaratonga manomboka eo amin'ny biraon'ny fiangonana mpiara-miasa ianareo mpihevidrara sy mpandray fanasan'ny tompo nandray ny andraikitra manandrify anareo tamin'ny fanapahan-kevitra mikasika izao fandraisan-tanana izao fifaliana ho anay ny mandray ity fanomezana itya araka ny fampitondrany eo anivon'ny Fjkm raha misy mpitandrina raisin-tanana dia miezaka ny fiangonana manao fanomezana mba hoentimanana ny fampitaovana azahoan'ny mpitandrina manatsara kokoa ny asany na mitodika kokoa bebe kokoa amin'izany asan'Andriamanitra izany dia nanolotra ity marobola ity ianareo araka ny voalaza teo tsara tsy piana aloha fa mbola tsy ety ampelantanan'ny paster sao dia rehefa raha alina ndraiky tokotokotoktok fampivavaka sika mba ho voaharon'ny tompo any mpitandrina sy ny ankonany nanolotra nyity ianareo raisina ampitiavana ary tena ezaka izahay ho marina amin'ny fitantanana an'izay natolotrareo ka anatanteraka tokoa ny fampitondrany ivon'ny Fjkm hoe ho fampitaovana koa dia tsy hitanay izay fanapahan-kevitra hoe ho raisina ampiasaina an'ity vola ity miangavy fiara-miasa amin'ny brown committee mbola hiary hidinga ampitandrina hoe ka atao inona ary izy io hoe mba tsy hoe hividianana nitsy na iroa araka ny fanapahan-kevitry mpitandrina sy ny ankonany fa ndao iarahantsika braony committee mihevitra ny hoe atao inona izy io fa io ny voavorintsika dia hitantsika raha sitrapon'ny tompo amin'ny fotoana mamety azy ny hoe io ary ilay fitaovana entina miasa na ity ary ilay fitaovana entina miasa androsoa ny filazantsara bebe kokoa dia misaotra riavana nandritra ny ezaka izay natao dia mety tsikaritra fa tsy nanompo maso mihitsy hoe iny fa miainga indray ny dekona lehilahy mavitribitrika tsy nanompo maso mihitsy hoe iza ny nanao na iza ny tsy nanao ary sika ny arana fantatra fa nisy taona napilatsaka dia napilatsaka ny fandraisana anjarantsika fiangonana tsy nampisy an'izany mihitsy ary fa dia isaorany dekona tsy ketraka tsy kivy tonga ihany ny tety lalatsara dia ireny marika fa marina tamintsika fiangonana araka ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena koa ny teny ao amin'ny Korintiana 2:9 manona ny amin'ny Makedoniana manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa tamin'ny fahoriana be ny izahn-toetra azy nitombony ny hafaliany ary ny amafy ny fahantrany nampitombo ny arian'ny tsipony vavolombelona fa araka ny zakany eny mihoatra no izay zakany azy sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany tsapanay marina tamin'ny fiangonana izany raha ny vaovao hatramin'ny omaly mikasika ny fiainan'ny vahoaka andavanandro dia tena milatsaka dia milatsaka ny fahefa-mividiny ny vahoaka malagasy ankehitriny kanefa dia tsarona hoe nanao mihoatra no izay zakanareo ianareo tamin'ity fanomezana ity dia ny tompo ampandroso hery antsika tsirairay avy amin'ny asan'Andriamanitra izay matsotsika eto amin'ity fitandremana ity ny tompo ampandroso hery ny tsirairay avy ka ampiorina azy mafy mba efany be amin'ny fanompoana ny tompo dia ho sitrak'Andriamanitra koa ny riavana ny anome izay sahaza sy tokony ho anareo isam-batan'olona sy isa-tokantrano entimanana ny fitoriana ny filazantsara ny fijoroana ho vavolombelona ary ny sahaza ho an'ny fiainanareo andavanandro ny farany ary tsy kely dia mankasitraka ny vady aman-janako izay tena mpanao tsy lazaina eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara misaotra anareo dimy mianaka fa hitan'ny tompo ny fikelezanay nataonareo ho fanohanana ny mpitandrina eo amin'ny asa fitoriana sy ny asa fanompoana izay tanterana dia mankasitraka riavana ndia hitsangantsika hivava tompo endre ny fifalianay fa ity tokoa no andro nataonao ka mifaly sy miravoravo izahay misaotra noho ny fantombiasanay tao anatin'ny volana sy ny andro ka nirahanay ny kely aina mba havitany izao ezaka izao ho fampandrosoana ny filazantsaranao
ho fampitaovana amin'ny fanaovana ny asanao Andriamanitra. Dia matoky izahay Tompo fa andeha araka ny sitraponao ny asa rehetra eto amin'ity fitandremana ity, mba ho fampiorenana izay efa resy lahatra, ho fandrampiana izay mbola misalasala, ary ho arato alatsaka eny ivon'izao tontolo izao, azahoana olona hampitombo isa ny vonjena. Misaotra sy mankasitraka ny amin'ny nanambinanao ny ezaka nataon'ny fiangonana sy ny tsirairay, nampaherezanao ireto komity sy ny dekona teo amin'ny fitariana ny fiangonanao atosana zao ezaka izao. Tompo, ianao no tompo ny valipity, ka maly fitiany tsirairay arak'izay nataony sy nototosainy tamin'ny fitiavana. Ankehitriny mikatoneto izao asa izao, fa moitoy kosa ny asanao Andriamanitra, mba hanao asa lehibe mihoatra n'izay vitan'i Jesoa izahay, ary angataka hatramin'ny fanahy masina izay tohana sy hery azona manatanteraka ny asanao Andriamanitra. Dia izany fanahy masina izany tokoa no tanteraka ao anatinay tsirairay, anananay saina iray sy vavaray hoenty mankalaza anao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra, eny misaotra sy mankasitraka Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa ilay lohan'ny fiangonana sady Tompo ny fiantsoana. Amen. Petraka ianareo ry avy. Dia andray tanana anareo komity izahay, na dia tsy andray tanana fa anajanareo manandrify anareo. Eo amin'ny famaranana izao Fanompoam-Pivavahana izao isika ry havana, mitsangana anao ny hira voalahatra mialoha ny Tsodrano. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny Tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra sy Jesoa Kristy zanany Tompontsika. Andriamanitra ho atanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen.
ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.